Non, de surveiller, pas parce qu'il est pas bien là. Je commence là.
Yana Ritu Putih
Tena ialako tsiny be dia be tena miala tsiny ato ka tena mifona tanteraka aminareo satria tena akaiky ahako no voadona. Tena akaiky ahako no voadona ary raha naheno aloha an'keo zany hoe lasa nodimandry etenina Ralefa dia fa somary manietrehitra ihany. Etenina Ralefa dia anisan'ny mpanolontsaina spesiala tamin'ny andron'i Andriamatoa Ratsiraka filoham-pirenena ary tena anisan'ny hoe olona natokisan'i Andriamatoa Ratsiraka Didier. Ka normal be zany raha ohatra hoe miara-miasa zay, misy zavatra ifampiresahana, misy zavatra ifampirenenana, misy zavatra ifampizarana. Ohatra tamin'izany ny resaka izy manko ny PCA Amporo tamin'izany andro zany. Fa io arivariva io rehefa hanomboka ny fandaharana dia nisy olona niantso ahako ary tsy maintsy miverifena ary satria hitanareo ihany le tsondriny rehefa misaotra an'ilay olona aloha ny niantso nampilaza ary mety fantatry le olona angamba ny fihavananay, nampilaza hoe nodimandry Mamiarilala Rasolo John. Mety maromaro ny tsy dia mahalala hoe iza Mamiarilala Rasolo John. Raha tsy diso ny fitadidiako efa PCA ny Telma izy. Niasa koa izy tany amin'ny ambasadin'i Madagasikara tany États-Unis. Zay vitsivitsy tadidiko no teneniko eto fa faut reconnaître que je suis un peu troublé. Dia niasa tany États-Unis koa izy zany fa ny tena niarahanay sy mamy hoe tena akama zany na mamy, zay no tena marina. Le namana manko mamadika. Zay sy mamy on n'a pas besoin de se voir tous les jours. Mais on était des vrais et des vrais amis. Tena akamako izy ary mamy anisan'ny hoe zoky miantso. Rara manko ny olona mahasamy teny ahy. Zay aloha zany dia tonga dia efa tsoriko zay, rara mihitsy . Ary mamy anisan'ny olona nividiko tao anatin'ny maro ary niteneniko hoe rehefa misy tsy mety atao amin'izany ranolahy dia miteny ialahy. Zay tsinona fanao ialahy. Ary izy koa tsy nanaiky raha tsy natao ialahy satria hoe tsikareo lahy ve akamy eto dia atsainy lahy foana. Zaho manko manaja zoky sarotra amiko nanao ialahy olona zany. Surtout zoky zany ary manam-boninahitra en plus. Nihitry tena mihitsy aho eo anatrehana zoky zany ary tena miondrika ambany dia ambany mihitsy. Satria ny expérience ana zoky tsy hananana zandry. Ka niary le zoky manana parcours ohatran'ireny zany. Betsaka ny zavatra anisan'ny olona manam-pahaizany mamy. Mamiarilala Rasolo John. Anisan'ny olona manana fanetretena. Mamiarilala Rasolo John.
ary anisan'ny olona tena nanamby ny tanora malagasy. Tadidiko izay mindralahy Apio Alesy Fleurioz izy fa hilatsaka président amin'ny fédération ny tenisy. Olety mamo a mila volana io zany ho ahy. Zao mihitsy ny tenenina. Matoky ny kiranina ny lahy lesy e. Matoky ny cerveau ny lahy. Izy manko ohatran'izay tonga izy dia izy tsy mivilivily zany rehefa miresaka fa tonga dia miteny direct izy ary za zany tena miteny hoe dommage nanana olona ohatran'izany tsika. Tsy tamin'ny malagasy hoe nanana olona volamena tsika. Mahamiaro lala Rasolo Jaona. Matoky ny kiranina ny lahy lesy e. Zay ny tenenina. Ahoana lesy no ataoko an'izany a? Ialany manao ny organisation rehetrarehetra, ny stratégie sy ny rehetrarehetra ozy izy fa tsika indray tsy mandany vola zany. Tsika olon'Andriamanitra tsy mandoha vola olona zany, tsy manao risoriso zany. Rahalahy zay no adverseranay tamin'izany ary rahalahy mpanambola koa. Fa samy nanao ny négociation tao ary ny ekipan'le rahalahy tamin'izay andro zay le akama zay koa zany mafy be koa. Dia efa herinandro après vao namaly ny mamo hoe bon zao ary ny hitondratsika azy, zao ny stratégie apetrakitsika. Tonga dia natokisany gagabe fa ahoana lesy ao tonga dia atokisany lahy zany? Fantatra hoe lahy fa mivavaka e. Mino aho fa tsy maintsy nentin'ny lahy mivavaka io. Zao tsika roalahy hivavaka kely. Dia mivavaka teo ambody hazo zay izay mindralahy. Dia mivavaka izay. Nenga teo le izy ary tena nampahagaga. On n'a rien dépensé. On n'a rien dépensé. Le rahalahy tariam-badika aloha, le akama tariam-badika tsy hainay na ny dépense na tsia. Fa tena déçu tanteraka le akama anankiray rehefa lany ary vita ny élection, lany soamantsara ho filohan'ny fédération malgache du tennis, laon'ny tennis zany fa tsy tennis de table. Mahamiaro lala Rakotoavy Jaona. Zay moa le anaran'ny zoky teo fa sao dia Rasolo Jaona azafady tompoko. Rasolo Jaona. Anareo fa tena troublé mihitsy Rasolo Jaona. Dia rehefa vita ny élection dia hoy aho taminy hoe vita zay mission zoky fa avelako amin'izay anao. Tena tsy nanaiky izy, tsy nanaiky izy tompoko anao. Fa maninona no avelan'ny lahy fotsiny amin'izao ozy izy. Ka zany hoe ity tsy voafidy, tsinona ho aho anatin'le izy, kinona no hoaniko ao. Za tsinona tsy nentina anatrika tao anatin'le salina fifidianana satria samy akamako izy mitsamo. Samy akamako izy mitsamo dia tsy tiako le distorsion zany entre akamo. Fa zao ihany moa fa ny olona mivavaka hafa foana. Fandray tanana tsara, mifanoroka tsara. Taty aoriana raha fantatry le zokibe anankiray hoe zany nanao ny stratégie dia tsisy nakalagy, au contraire mifankatia. Zay zany samy mivavaka ireo zany aferan'ny olona samy mivavaka ary samy mino an'Andriamanitra ary manompo. Mamy Rasolo Jaona tena manompo an'Andriamanitra ary tena endry le lehilahy. Zoky ohatran'izany ny fréquenteko, endry izy. Dia hoy izy matsy anahy, lahy tsy manaiky ozy izy raha tsy miara-miasa amiko lahy. Tena tezitra amin'ny lahy ozy izy raha vao tsy miara-miasa amiko lahy. Dia manaiky aho satria zoky no miteny. Ambolesy za zoky ny lahy miteny an'lahy ozy. Manaiky aho. Dia nikandininy dia ninviteny tany an-tokantranony ny tenako présenteny tamin'ny vady aman-janany. Teo no nanomboka fankazahoako tamin'ny fianakaviana Mahamiaro lala Rasolo Jaona. Tsisy ifandraisany amin'ny politika mihitsy. Fantatro ny fahendren'ny zanako Mahamiaro lala, mamy moa ny fihetsika azy. Fantako ny fahendren'ireo ankizy ireo, hitako ny nahalehiben'ireo.
Zany no mahatonga anao hoe fady ny andeha kritika ny lova na hiteny ny zavatra ary de d'ailleurs koa moa tsisy le izy hoe iny lova be zesta be manao fitondran-tena tsy mendrika ohatran'iretsy le sasany rehetra miara-mahita an'izany ngamitsika rehetra ary tsy mbola misy akory fotoana na indray mandeha araka netsiko ny lova hoe raha matoa dirikabo io zany dirikabo ny andro radio no tiako tenenina eto ary eto de misy lesona ho ampitaiko amin'ny sasany mako ho an'ny olona hafa amin'izany atao hoe fampandrosoana amin'ny firenena raha adihevitra amin'ny politika amin'ny ady amin'ny firenena fampitana amin'ny firenena hafa mihitsy natao hoe fihavanana izay taloha sy natao hoe politika ho an'ny olona sasany mako rehefa adversera politika anao izy dia fanaratsiana ny vatanao sy momba ny fiainanao privé rehetra no ataony. Tsy mbola misy na indray mandeha araka ny antso an'ny lova hoe may madamo la dirikabo hoe misy tsy mety ataonao zanako, misy tsy mety ataonao lova. Manara-maso aho mijery satria zanaka tsy maintsy teneniny raha misy tsy mety atao tsy nahita kosa aloha. Raha mahita nareo hoe nisy impaire nataon'ny lova de sy raha teto fa ho teneniko izy raha marina ny teninareo fa tsy nisy zay. Eo zany nahafantaranareo hoe tsara taiza le zaza ary tsy reny ry Jatax reny zanaky Mamiarilala Rasolojaona reny manana fahendreny reny mibanty kely reny ary nindraisiko satria zanaky ny akamako de nindraisiko ohatrany zanaka mihitsy izy reny ka nanaiza parcours nandehanany sy ny karazany de manara-maso teny ihany koa mba mijery hoe ahoana an'izao mialahy amin'io fa aza mijanona amin'io fa mamay be aho ohatran'izany ohatra eto aho zany de tena tsy afeniko anareo fa tena tohana ary tena voadona satria rahalahiko ny lasa tsy omenareo tsiny angamany raha manao amazy momba azy satria betsaka nareo ny tsy mahalala ny zava-bitany. Tadidiko aho tamin'izany andro Fleury ho any an-dafitsika reo lahy hozy izy présiden'ny fédération tennis izy amin'io tsisy voly zany tsisy voly zany fédération tennis zany vola kely motraka an'eo reny ry tsy aliva président ao reny lany vola reny Stéphane Narakotondrainy be manao ao reny lany voly reny so de eritreretinareo hoe misy vola ho an'ny tennis amin'ny tennis fa ny amin'izao fotoana izao tsy haiko fa tamin'ny andronay tena zay mihitsy ny miatoka any an-dafy ahoana lesa misy invitation izy any an-dafy fa de laha hitako hoe laha manam-bola izy de ialany etiko de tsika reo lahy miaraka any ahoana koa lesy zany mandeha lahy izy tonga ny azo mako de zay zany izy tsy midiscuté mandeha lahy sady lahy any an-dafy misy trano misy tomobile andehandehibe tsika tonga any an-dafy ok lesy zany areo fa de aloha hiera mivady aman-janako raha de lasa zany tsy mipetraka taty an-tranoko fotsiny tsy nataony fa misy trano mipetrahany ho anareo zay mahatadidy zao nareo mpanao tennis malagasy any Beauvais de nandeha tany Beauvais zay somary Marilala Rasolojaona présiden'ny tennis zany no mitondra tomobile eo amin'ny 150 kilomètre eo zany de ahoana moa ny anadinoinao olona ohatran'izany ahoana no anadinoinao olona ohatran'izany 300 kilomètres nataonay mirahalahy on était ensemble l'aller et le retour on a dépensé pour les jeunes joueurs malgaches on a rencontré des jeunes joueurs à Beauvais betsaka ny zavatra natao taty betsaka ny asa natao taty zany Mamiarilala Rasolojaona very olo manga ny malagasy satria zany zavatra teneniko zany mbola vitsy zany mbola kely zany satria tokony ho fantatrareo koa fa Mamiarilala Rasolojaona koa no anisan'ny développé an'izany atao hoe téléphone portable tao Madagasikara
Tsy afaka antsona zao madame Natia. Mamiary lala ny développer zany. Ka zao, hoy le hirany soratany, hirany ary eo amin'ny fiangonana, izy de mahay mamoron-kira sady mahay mitendry izy. Ary nanana groupe izy hoe mitory. Sapitory izy teo tsy tadidiko. Betsaka ny hira foroniny a, hira foroniny le nalefatsika teo. Tena fampinonana ho an'ny fianakaviana. Ho antsika akama aloha zany a, raha misy akama any ka mahatsiaro ka hoe tokony hanao adidy tsika, dia manatona ary tokony hoanitsika n'andro alina ihany ary satria akama akaiky io mody-mandro io. Ary anisan'ny olona marina. Tsy afaka minamana amin'ny olona, tsy afaka manana akama, olona sadasady zany no tenako. J'ai toujours dit, fleuris si tu veux évoluer, fréquente les gens plus forts que toi. Et même, il est plus fort que moi. Il est plus fort aussi que pas mal de gens à Madagascar. Mais le mec, ô combien il est humble, ô combien il discute, il a une approche facile avec les gens, ô combien gentil, ô combien honnête, sincère, respectueux en plus. Tsy mba imamy no manavakavaka olona zany. Na mainty ianao, na fotsy ianao, na mena ianao, na mavo, akamamimamy foana. Et Mamy arrive toujours à mettre l'ambiance dans une situation difficile. Ça, c'est Mamy ary Lala Rasultaona. Tena miteny anareo fa milaiza any akamo zany. Fampiantso zay indroa intelo zay milalao tao anatin'izao fitondrana zao, tao anatin'izao zavatra nataoko zao. Inondray moa politika iny a, zavatra azoko lazaina anareo de zao, Mamy de anisan'ny mitady ny zavatra tsara ho an'ny firenena. Raha tsy zany tsy alefa ny mandray adidy ho an'ny firenena zany ny zanany. Janolovy zany ne mipetraka tany Dubai nody taty Madagasikara, nody tany Madagasikara. Nanana asa tena stable mihitsy lova. Zany lova zany ne tsara karamo zany tao anatin'ny groupe action. Tena tsara karamo zany. Fantatro zany satria za consultant ao anatin'ny groupe action. Taloha moa zany fa tsy am'izao intsony. Sao de misy manenjika ny groupe action indray avy eo. Tsara karamo zany fa matoa niditra tam'izany hoe andeha hanompo firenena de il y a un peu de son père. Il y a un peu de son père. Donc, tokony ho fantatritsika hoe misy ny olona ohatran'izany. Non, respectueux satria lehilahy izy en Jonathan. Humble, honnête et respectueux. Parce qu'on parle de Mamy ary Lala Rasultaona. Oui, c'est vrai. Lovako, elle est humble, honnête et respectueuse. Ça, c'est vrai. Tsara taiza le zazo. Mizara amitsika zany hoe miteny fampinonana omeko amin'ny fianakaviana de ny soratanany Mamy teo ihany hoe maninona no mitomany ozy izy. Maninona no mampitomany. Maninona no inona no mampitomany ozy. Inona no mampiseto. Atrakao fotsiny izy jereo ka bandriny ny lanitra ambony de calme ianao zany no tiany tenenina. Matoky isan'andro ilay Andriamanitra, matoky isan'andro an'ilay Andriamanitra ray ozy izy. Zay ny soratry Mamy a. Zay ny zavatra nosoratany a. Paix à son âme.
Autant pour Étienne Raleff, qui est aussi un pote, malgré qu'il est plus âgé que moi. C'est les gens fréquentent les plus forts que toi. Si tu veux évoluer dans la vie, si tu veux progresser dans la vie, n'allez jamais fréquenter les nuls. Jamais. Il y a toujours quelqu'un plus fort que toi. Fréquente ces gens-là. Pas seulement plus fort, mais honnête, respectueux, humble aussi. Dans la qualité, jamais. Zay ny idirantsika atao amin'ny fandaratsika. Satria raha teny anahy vadiko teo hoe aza manao ianao fahajanona. Teo hiamantsy azy hoe raha imaminy teo aho dia hozy hoe ataovy lesy lere. Ataovy lesy. Ataovy lesy. Ka dia ataoko. Ataoko ny fandaratsika. Satria nareo efa miandry ihany koa hoe inona miketrika, inona ny zavatra mandeha, dia izao. Ndraso aloha. Efa émission azafady tompoko a. Efa émission. Ataoko ny émission satria raha izy ara ny teo dia izay natao. Ataovy lesy. Inona no anime lesy ny sehatra fleury ohatran'izany ny fiteniny. Bon. Zao ny zavatra fandaratsika zany. Tsy ataoko lava satria tsy maintsy hijery amin'izany fianakaviana manamanjo zany ny tenako. Tsisy hidira amin'ny politika ity. Tena miteny zany. Tsy nisy relation an'esy mamy ary lala raha solojaonina ka miankina tamin'ny politika izany. Na PCA izy na dirikabony zanany, tsy mbola nisy resaka mihitsy hoe le business nameo an'izao, nameo an'izao dia izao. Vetivety ry tompoko. Efa anaty émission azafady a, efa anaty émission. Tsy mijanona miantso ny olona satria fantatro ny olona hoe misy le aminy. Zao le izy a. Nanoratra ankeo a nisy namana misy akama zany nandefa réflexion. Vu les réflexions, oui, parfois vous devez faire semblant d'être idiot pour comprendre où vont les gens qui se croient malins. Parfois, dans une coïncidence, quand j'ai mis une stratégie à mes mains, je dis que viendra. Dia viendra antsika fa rehefa vita le izy dia ry zalahy gaga. Zay mihitsy ny comportement anay roalahy rehefa manao zavatra zany. Mody vendrana le tsika bainina. Mody vendrana tsika. Autant se comporter comme des nuls et surprendre après. C'est le principe zany. Parfois, vous devez faire semblant d'être idiot pour comprendre où vont les gens qui se croient malins. Dia andefan'ity interview amin'ny Andry Rajoelina ity a, dia alefako aminareo koa ny teny Ngara Valomanana avy eo dia ho hitanareo hoe il n'y a pas tellement de différence entre les deux. Dia izay no mahatonga anahy miteny antsika teo manana volamena tsika fa tsika mihitsy no mikipy. Tsika mihitsy no mamono sofina. Isika mihitsy no tsy haiko angambany hoe bon, heureusement aloha efa vitsy ireo olona ireo
reo karazan'olona ireo am'izao fotoana zao satria eo manko le lohateny hoe mihisatra le tolona de ho avy ihany fa enona mitenonga Andry Rajoelina de tsy ampanareo tsara hoe aiza ny lalana tiako atongavana de inona ny zavatra tiako eritreretinareo sy dinianareo mandritry ny alina matorinareo de raha pitso marainareo malala hoe tena marina ny tenin'ny Fleury fa isika mihitsy ny mamono sofina ianao ihany. Aujourd'hui, si vous voulez, placent leur confiance et leur espoir en ma personne. C'est un peu lourd. Mais pas un peu lourd, oui, c'est un peu lourd, mais c'est un devoir. C'est un devoir. Et entre nous, je ne serai pas plus nul que le président Ravalman. Les références zany eto nul. Mais bon, je ne serai pas plus nul. Il ne s'était pas rendu compte qu'en fait, la référence qu'il était en train de prendre, c'était de la nullité. La nullité. Il reconnaît que l'autre est nul, Zan. Mais il ne sera pas plus nul que l'autre. Zany hoe raha atao karazana curseur zany, ohatran'ity règle ity. Azonareo? De ohatran'ity règle ity zao, mainga atao ny 0 zany nul mandrapatonga ao anatin'ny 20. Azonareo? Mivoaka amin'io 20 io zany vao hoe intelligent. Ka asa angamba ny Ravalomanana zany mety nul eto amin'ny 10. Na hoe 20 de Andry Rajoelina zany hoe aty amin'ny 0 zany no intelligent, aty amin'ny 0, fa aty amin'ny plus de 22 ihany zany de vao mainka grave no nul zany. Ka asa nga Ravalomanana zany nul eto amin'ny 15 angamba na 13 ny fieritseretan'ika Andry Rajoelina azy, fa ny référence amin'ny Andry Rajoelina zany mety nul eto amin'ny 7. Azonareo, je ne serai pas plus nul. Zany hoe il admet que l'autre est nul, mais par inconscience, parce qu'il est aussi nul que l'autre, autant que l'autre, par inconscience. Na hoe tena lapsus révélateur. Fatsika ny Tsikope, il a avoué qu'il était aussi nul que l'autre. Zay zany aloha anankiray zay. Na asa very kely de nonareo. C'est un devoir. Et entre nous, je ne serai pas plus nul que le président Ravalman. Ouais. Aujourd'hui, si vous voulez, place leur... Zay zany anankiray. Fa andrano moa zany tsy andron'ny Andry Rajoelina, fa ny Ravalomanana indray. Lasindray inonareo izy. Ka entina eo de milazanareo. Izy ity manko zany zavatra niremarkeko an'ity Ravalomanana ity. De zao teneniko anareo. Tsy fantatro fa fantatro loatra le izy hoe inona ny background ny Ravalomanana sy ny parcours ny Ravalomanana. Ok, ankoatran'ny hoe parcours certifiant zany fantatro. Fa isaky misy cas rehetrarehetra zany ohatra chef fokontany, ministre, DG, miaramila de mampianatra ny Ravalomanana. Mampianatra izy. De etika mba hieno kelytsika hoe samihafa ozy izy ny rôle sy ny responsabilité. Nefa rehefa ataony le définition, tovy ihany le izy. En fait, lui-même, il ne sait pas zany hoe inona ny définition ny rôle sy ny responsabilité. Pour ne pas dire hoe attribution sy ny mission. Tsy azony le rily izy, fa de zao. Au pays des bornes, au pays des aveugles, les bornes sont rois. De donc zany miteniteny frantsay eo anao na miteniteny anglisy eo. De ohatrany hoe marina le izy. Vous allez entendre. Fa tsy zay le tena objectif eto, fa le hoe mihisatra be ny tolona fa mbola ao anatin'ny introduction tsika zao.
Eto sy responsabilité. Ny serasera zany ny tompona ndraiky dia voalohany indrindra mifampitana ny zavatra ampisaina makany amin'ny vahoaka. Dia milaza hoe ny mpanao serasera zany hoe malala tsara hoe zao ny antony ilana an'ity casse-bouche ity. Zao zany le izy io en face-na mpanao serasera izy zany. Zany hoe olona formena tamin'ny communication. Dia ireo olona zany natao hoe infantilisation. Na ankizy troisième raha dia malala hoe ny vaovao, matoa ny vaovao atao dia ampitaina any amin'ny vahoaka. Eo izy manazava eo enoy tena za zany tena miteny anareo hoe tsy afeniko. Fa raha zany amin'ny fason'ny olona ohatran'ny tony zany, tonga dia teneniko hoe monsieur Ravalomanana, on vient pas ici pour être enseigné par un nul, pour apprendre des trucs qu'on sait déjà. Fa io zany ampisehoana amin'ny haino aman-jery io. Dia tena atao tsara mihitsy le cadrage ao anatin'le reportage. Écoutez quand même. Eo manko le hoe hafa ihany dia izy kapoaka. Fa tena avec analyse ianao, avec beaucoup de recul ianao, tena mahita anao hoe ohatran'ny rariny kosa zany e. Fa eritreretin'le ry zany reo mpanao gazety reo. Fa izy manko ny problema dia zao. Problema amintsika malagasy dia zao, rehefa manam-bola dia mieritreritra manam-pahaizana. Dia tompon'ny teny rehefa manam-bola. Dia tsy mateny le mpanao gazety satria mahazo an'le tsy paipaika rehefa hody avy eo. En fait ireo mpanao gazety ireo tena marina, tsy mihaino an'le ry akory. Ary fantatry le ry koa hoe tsy mihaino azy ireo mpanao gazety ireo. Fa le communication tiano fantatry ny vahoaka malagasy, ary eo le grave amin'le manipulation. Eo le grave amin'le manipulation hoe tiano fantatry le malagasy nofanao fa hoe mahay mampianatra Ravalo dia hafa ihany dia izy kapoaka. Zay manko le izy. Ka tsara azavaina tsara hoe fa maninona olona efa mahay an'le asa no ampianarina an'le asa. Izany tsy malala fa mpanao gazety dia mampita information any amin'ny vahoaka. Oui, au pays des aveugles, les bornes sont rois. Dia zavatra voaremarqueko mihitsy, isaky manao zavatra le reka amin'ny public ohatran'io, dia mampianatra. Tsy hitako moa le teny hoe honnêteté. Honnêteté ozy izy omaly. Nareo manko manenjika ny andro rajeolona koa dia io koa zany Ravalo tratra, honnêteté. Honnêteté intellectuelle, inona zany ty le rangaty zany zany. Nefa izy mampianatra olona eo. Mampianatra olona izy eo. Mialatsiny manana effet manipulateur, manipulatoire, si l'on peut dire. Fa effet manipulateur, le zavatra ataony dia tsy maintsy vakina batsilana hoe non, tsia. Tsy le olona miaraka miresaka amineo ny important, fa ianao rehefa le mijery anazy amin'ny télé dia ozy ianao hoe mahay mampianatra kosa tady zany tena izy eo responsabilité sy rôle. Manipulé ianao rehefa avy eo. Satria ndray tsy nul là. Il n'est pas plus nul que moi, aussi. Je ne serai pas plus nul que lui. Donc il admet aussi qu'il est nul. Entre saminandro io zany. Dia le vahoaka sahirana amin'izay hoe le ray kosa mba miteny hoe responsabilité des rôles le. Dia ho avy koa ny anankiray rapitry teny hoe tsy haiko attribution, mission sy ny karazany. Manazavako anareo natao hoe serasera dia tena azavaiko aminareo natao hoe serasera. Mais franchement, zany ve no langazy na filoham-pirenena. Tena mialatsiny ary olona, tena mialatsiny. On veut des solutions maintenant. Fatria ny fomba fiasana mpanao gazety, des professionnels, des journalistes professionnels là. Tena miteny anareo asio manoratra article dilininy Ravalomanana.
rasahanareo ahitantsika azy eo hoe ka hoe communicateur raha valomana. Alors on va voir que ce soit en anglais ou en français. Na amin'ny teny gasy ary teny malagasy tsy maninona. Fa rehefa tsy haiko le roa aza milingilingy a. Aza milingilingy amin'ny zavatra tsy hay fa manjary manala baraka fotsiny. Satria ianao tsy hainao le zavatra. Dia ianao no mijeritra tompon'le zavatra. Arak'le teneniko teo hoe ry malagasy a, si vous voulez évoluer, fréquentez les plus forts que vous. Ça veut dire les plus intelligents, les plus intellectuels que vous. Mais là, on est en train de fréquenter. On n'a que des fréquentations avec des nuls. C'est pour ça que le pays n'avance pas. C'est pour ça que le pays ne progresse pas. Nareo tsy mahita manao aller-retour depuis 20 ans. Nanomboka tamin'ny 20 ans, nanomboka tamin'izany 2002 zany misy an'izany hoe tonga dia zavatra bevata. Avion tonga dia manjavona. Efa tonga dia efa misolo amin'ilay avion faharoa. Tsisy apelidofra raha tsisy ininona. Laza efa nisy an'izany koa tamin'ny andron'ny Ratsiraka. Laza efa nisy an'izany koa tamin'ny andron'ny professeur Albert Zaf. Tonga indray ilay ankiray, tonga dia amidin'ilay ankiray ilay avion, tsy tanina lehan'ny vola. Io amina million de dollars daholo io. Rehefa olona ho any tsy nianatra tsisy etika, tadio zay. Tsy raha iny zany 2 millions, 3 millions de dollars anao zany zay tokony hiditra any amin'ny ministère de santé. Tsy raha iny l'existence zany ministre de santé zany. Aloha azavy zany. Tsy ny malagasy no zay fitiavanao hoe ampianariko anareo tsara no atao hoe serasera. Azafady ramose. Ilana ty cache-bouche ty. Ty cache-bouche ty ilaina mba hirovanao ny tenanao. So dia vitan'olona ianao. Izy zany tsy mahalala an'izany. Cache-bouche ilaina hiarovana ny tenanao. Izy zany tsy mahalala an'izany. On perd son temps pour ça. Pour aboutir et pour aller où? Vous allez voir. Introduction fotsiny pour attirer, pour captiver votre attention. Mais où est-ce qu'il va venir? Où est-ce qu'il veut en venir, en fait? Vous allez comprendre. Concurrence dans la médiocrité? Oui. Et s'il y a concurrence, en fait. Ilaina mba hirovanao ny olona sao anao misy an'le koreto hoe tamin'ny filamakany amin'ny olona. Zava-dehibe zany a ny asanareo. Zay ny responsabilité-nareo. Ny rôle-nareo samy hafa ohatrany hoe rôle sy ny responsabilité. Eo. Eno tsara. Samy hafa ozy raha namana ny rôle sy ny responsabilité. Da nazava izy avy eo, de vous allez voir. Vous allez entendre plutôt. De hitanareo hoe fa inona ny tiany le ry zany. Zany hoe le ry zany dia tsy maintsy mikozy izy. Zany zavatra any manko ry malagasy tena teneniko anareo. Raha ohatra ianao te manipuler olona dia présent foana ianao amin'ny information. Dia io ataony io. Dia noy amin'izay. Rôle-nareo mitsinjo mandrakariva ny image na ny endrik'ilay na ny karatr'ilay kompania zay mampiasanareo hoe piasan'ny aniny reto. Piasan'ny aniny reto, mpanao gazetin'ny RTM reto, mpanao gazetin'ny RTA reto. Zay ny rôle, zay zany ianareo mba tsy hitsangamenatra. Ka eto nareo dia milaza anareo tsara hoe eto amin'ity serasera ty commission serasera tokony tsy hafiafy fantatra fa be ny mpanao gazety na ny mpanao serasera matahotra milaza marina. Satria tsy mitsindrako ireo voalaza dia tonga dia lasa makany amin'ny ino ty sy mpanao enquête. Na ny edanana zany na ny besebla zany sy ny dia tonga dia lasa ho azy eny. Fa tena fahasahiny ianareo. Manomboka izao tsika tokony irahina tsara ny zavatra misy marina. Zay ny andraikitra ny atoko mpanohitra. Tsy hoe manolora be fahatany fa milaza hoe Tanareo. Il a confondu les pinceaux. Il commençait à définir le rôle. Est-ce que ça a été bien défini? Et est-ce qu'il a défini? Est-ce qu'il a défini?
la responsabilité tonga dia ifedy ikokalany filoham-pirenena ve zany incohérence flagrante veriko mba tsisy ny olana afa ohatrany hoe zany endratsy ka entina ianao dia milazanareo tsara hoe eto amin'ity serasera ty commission serasera tokony tsy hafiafy fantatra fa be be ny mpanao gazety na ny mpanao serasera matahotra milasanareo hoe piasan'ny aniny reto piasan'ny aniny zava-dehibe zany ny asanareo zay ny responsabilité-nareo ny rôlenareo samy hafa ohatsy ny hoe rôle sy ny responsabilité rôlenareo mitsinjo manjakariva ny image na ny endriky ilay na ny karatr'ilay les compagnies zay mampiasanareo hoe piasan'ny aniny reto. Bon, bref, je ne vais pas m'étaler sur ça, hein, parce que c'est ridicule. Enfin, il parle de la responsabilité et puis le rôle des journalistes vis-à-vis de leur patron. Et bon, tsy vazava n'inona aloha fa tena lazako anareo hoe tsy hany ny an'ity natongavany fa sasy-teny fotsiny zay hicaptivena ny attention-nao. De ho avy eo amin'ny tena izy amin'izay tsika raha de eto no tena fototry ny sujet atsika hoe mihisatra be ny tolona. Inona ny antony? Dahoany. Oragaty jereo tsara fotsiny amin'alinareo serasera tsy mitraité risque personnel hoe intérêt ho an'ny MBS na ho an'ala izy Franck Michel Nainy de zay ny andraikitra ny antoko mpanohitra. De noho tsara zany hoe ianao zany aloha ligeny le manipulation teneniko anareo zay manko ny spécialité ny mpanao politique manana ny causeny izy manana ny intérêt izy eo ambadika eo de ianao atao monsieur ligué zany entraîné ao anatina engrenage ianao ka rehefa nandranandra ianao de manaraka mouton de panurge ianao zany amin'izay fotoan'izay satria ny intérêtny ny important anatin'le izy de no tsara le manipulation zay manko any ilana ny fleurir contre malala manazava aminareo hoe il est en train de manipuler l'opinion. C'est un expert en manipulation. Zay kosa aloha de teneniko zay raha Valomanana autant que Andry Rajoelina sont des experts en manipulation. Azonareo zay manipulation d'opinion et manipulation de masse de no tsara eno iara Tsy manolotra be fahatany fa milaza hoe tsy mety zany fa tandrety tetonareo ty. zay tsy manohatra be fahatany fa milaza hoe tsy mety zany ty ataonareo ty. De ampatsiahy kely alohan'ny hidirana mivetikevitra. Ho anareo tanora amin'izao fotoan'izao hoe feno 5 taona 7 taona mety tsy malala nareo ary tsy matsiaro satria tsy niainanareo hoe zany période raha Valomanana zany. Zao ny zavatra teneniko anareo nareo milikiliky manompo any Ravalomanana io tamin'ny andron'ny Ravalomanana mihitsy ny tena tsy afaka miteny nizaniza mbola velona manana ny adalany sy ny atsony voninahitra zany zeny voninahitra iny malheureusement moa efa maty Abdillah nampidin'olona zay teny an-dalambe tamin'ny 2003 20 mars 2003 inona zavatra nataon'ny Valomanana anay non seulement ny polisy sy ny gendarme ny moreg sy ny karazany naseny nanenjika anay jusqu'à hatrany amboditrano fa voatery tsy maintsy mitsoka nakany an-dafy tamin'izany fa teo manko ny netombohany zany hoe tena fiasan'ny zany hoe gros bras zany tamin'ny andron'ny Valomanana ny voan'ny terme hoe gros bras tadisandry tanora tadisandry tamin'ny andron'ny Valomanana ny voan'ny terme hoe gros bras ary rehefa avy ny gros bras
Matehany mpanao manifestation, taroka taky n'inona nazo an'izao, nazo any Abdila. Zay nidina ny tsefatsefaka teo Analakely teo. Zany ny finanan'ny Ravalomanana anazy zany. Taroka alika zany. Ary zany mahatonga, ary avy eo moa zao voninahitra eugène zarany ary nisy an'iny chèque sans provision iny gadrainy. Zany mahatonga an'izany voninahitra eugène tsy tia Ravalomanana mihitsy, tsy tiany hatrany tsy naimaitiny. Tamin'ny andro Ravalomanana tsisy possibilité miteny zany, tsy misy zany. Vao manoratra ianao any amin'ny gazety, vao manoratra amin'ny mpanao gazety, tonga de efa convoqué any amin'ny patte d'éléphant na any amin'ny brigade criminelle. Ka izy miteny io, je suis désolé, tranondainga io. Tena miteny anareo an'izany. Zany zavatra teneniko zany tsy hoe fanaratsiana ny Ravalomanana. Azafady. Zavatra nataon'ny Ravalomanana zany. Ary raha misy mahasamy teny an'izany hoe diso zany, de manondrato eo. Manondrato eo. Fa za tena samy teny aminareo. Raha mangataka olona témoignage amin'izany, misy amin'arivo ny mahasamy manoratra eo. Amin'arivo minimum. Tamin'ny andro Ravalomanana na afera, na fitenenana, tsisy olona tafidy atao anatin'ny TVM zany. Zany hoe mahatonga anazy tsy samy teny an'izany TVM zany e. Aina manjery mpanjakana, tamin'ny androny zany tena verrouillé. Tamin'ny andron Ratsiraka koa mazava ho azy. Zany hoe reo zany samy nanao nataony daholo, reo tsisy fivoarana zany amin'izao fotoan'izao. Ka raha mikritika Ravalomanana amin'izao fotoan'izao, il est mieux placé pour déjà s'excuser auprès des gens. Firy ny mpanao gazety voasambotra. Firy ny mpanao politika voasambotra tamin'ny andron Ravalomanana. Firy ny homme d'affaires voasambotra tamin'ny andron Ravalomanana. Misy olona milady, ino tsara ty teniko ty, misy olona amilady hanao témoignage tamin'ny zavatra niainany tamin'ny Ravalomanana. Olona tany amin'ny privé zany tompoko. Olona tany amin'ny privé fanenjehana hatramin'ny ainy sisany tsy afaka. Tafatsoaka izy. Nakipatiny kely nareo hoe tany amin'ny prison io olona io voasambotra de MD. Fa ny zanany mba intelligent, mahay miasa tsara, mahay manao zavatra tsara, de navita passeport, de nahazo visa ho an'le dadany, de nangataka liberté provisoire le dadany, de tonga de nahazo an'iny voatery mivarotra fananana, nanao an'izany, de nahazo liberté provisoire, de vao mivoaka tonga de anaty avion. Tsoka ny fitondran Ravalomanana zany olona zany. Sahirana izy vao tonga taty mivady aman'izany. Pour vous dire que misy zany. Raha misy ny association assidue aty à Frantsa, de exilé daholo ny tao anatin'izany. Mialatsiny aminao Ravalomanana, vous n'êtes pas mieux placé pour parler hoe ianao ny tompon'ny fahendrena ka tokony hitondra ny firenena aoriana kely eo. Mialatsiny aminao a. Fa de isan'andro avoaka eto marina momba anao. Fa aza mety aminao za zany tena miteny aminao hoe mijanona ianao. Misy olona ao ambadika ao, misy rigirivo, misy ririny. Efa ao koa fidèle, afaka atao filoham-pirenena daholo zany. Fantatry ny olona ne, ary zay mampisatra n'ity raharaha ty, fantatry ny malagasy, fa ny arenanao, ny mamay anao, ny anavitra ny arenanao. Nefa zavatra be dia be ny zavatra tokony mbola alohanao amin'ny fanjakana. Mbola betsaka ny zavatra tokony ny engagement-nao tsy honoré. Ndao hidirana moa le zavatra, de mbola tsy tonga tsara ao anatin'le sujet-n'le misy atrika. De zay zany mahatonga hiteny amin'ireo eto hoe ty azovana ray taratasy toko teny hoe tia misy fanapahan-kevitra ingaben'ny tanàna, de anarany le citoyen Franck Michel Nainy. De sahan'izao milaza hoe résiliation du contrat de bail synthétique en date de 8 août 2000. Zao an. Teny tsara izy hoe en date de 8 août 2000. Onatoko. Inona ny antony tsy tenenanao ngy Ravalomanana hoe ianao nomera tamin'izany. Zany hoe ngy Ravalomanana zany tamin'ny taona 2000
dia izy mera izy ny tompony MBS, dia izy ihany no manao sini ny bay amin'ny fiteotika fa mody hoe ny conseiller municipal les conseillers municipaux qui ont signé fa iza ny olona tsy atahotra amin'izany fotoana izany hoe ty bany ity mety ho filoham-pirenena satria le zavatra efa manomboka midina ny taux de popularité andratsirana dia izy amin'ny conseillers municipaux andeha hanohatra an-dravalo amin'izany dia mody peut-être raha tsy ravalo nanao sinian'izy fa président en conseillers municipaux. Le mois d'août 2000, M. Ravalomanana Marc était encore maire d'Antananarivo. On ne peut pas être juge et parti dans un contrat, cher monsieur. Misy abus zany. Donc à la limite, une commune, ni administration, no afaka ny tena marina tokony afaka mitory anao. Et je suis curieux de savoir, c'était combien par mois le loyer que vous avez mentionné dans le contrat, dans la convention du bail amphithéotique en question? C'était combien? Pourquoi ne pas l'avoir proclamé publiquement? Izy ihany nanao sini an'io, na tsy izy ary nanao sini, dia mety ny PCA ny commune urbaine Antananarivo. Il faut reconnaître, c'était dans quel contexte? Connaissant Ravalomanana, vous allez comprendre. Zany hoe Ravalomanana zany sady izy no tompony, izy no mera dia izy no miangazé ny fananany commune dia lasany amin'ny privé. Izy zany tsy malala fa Anga Ravalomanana ny MBS, s'il est capable de prouver le contraire, là je serai d'accord. Là je serai d'accord. Là l'opinion sera d'accord. Mais cela ne donne point raison en haine non plus. Parce qu'un contrat, c'est un contrat. Une convention, c'est une convention. Misy abus zany zay. Zay natao hoe afiarana samy dondrona le izy. Efa niteny anareo afa inain'io vendrana koa io e. Misy procédure maromaro tsy maintsy arahanao afahanao dénaturer, manino izy teo, résilier convention de bail amphithéotique zany. Misy procédure zany fa tsy ataotao fotsiny hoe il suffit d'un courrier. Misy abus de pouvoir zany. Fa niatsy le résultat le izy hoe alainy commune le zavatra fa le mécanisme nazahoany Marc Ravalomanana an'le bien immobilier amin'ny commune. Misy zavatra tsy milamina zany e. Vous étiez maire encore, cher monsieur, à l'époque. Ahoana fotsiny zao. Nisy concurrence avait ouais, appelle la concurrence pour le loyer, pour la convention. Ka nazahoanao an'le izy. Nisy ianao milaza hoe mila transparence io. Na ianao an'izany ve ny vahoaka hoe nisy appel d'offre hoe alefasy ny offranareo raha ohatra hanofany tranon'ny commune ery an'iny izy teo eny amin'ny toerana misy ny MBS io. Nisy consultation populaire ave. Donc, rehefa tsy nisy zay, manome argument anareo commune zany. La commune peut résilier le contrat, la convention, parce qu'il n'y avait pas de procédure d'appel d'offres. Il y a un abus perpétré. Misy terme filazan'ny juriste zany. Misy filazany an'izany, zay ao nareo dia mba lazao. Na izany na zany ao anatin'izay film rehetra zay, namary. On ne parle que André Rajel et Marc Ravalomanana et Mamy Ravatomanga depuis 20 ans. Yanamary. Efa mba nieritreritra ny olona izy décollage hoe vita amin'izay ngamba nyty André Rajel sy Marc Ravalomanana ity. Dia afantaranareo vahoaka hoe ils sont assoiffés de pouvoir. Tsy misaina fa tsy ny pouvoir reo satria ierovan'ny arenany. Inona ny zavatra ny trano. Mitambatra indray izy mitsamy
nanongana ny hery rajonary mampianina. Efa teneniko anareo hoe iny 21 avril 2018 iny sa 2018 iny coup d'état iny 73 député iny coup d'état iny. Tiako démontrena aminareo hoe rehefa mifandray ny aferan'izy mitsamy dia miaraka izy. Fampizarainy tao ny gouvernement. Samy nalalan'izany daholo tsika rehetra. Inona ny tombontsoa azonao malagasy tamin'izany mba manontany ianao. Ianao ny likiliky ny taritin'olona nidina tery Analakely tery. Anongana ny Rajao. Inona ny tombo latsainy Rajao mihitsy ianao amin'izao raha ohatra fa heureusement ilay olona mipetrapetraka any misy azy any. Fa ianao ve amin'izao tsy menatra ny Rajao hoe tena nalikaitsika ilay olona kanto ty tsika nina ny fatiny nahita maizy niny roa. Miakatra ny vary, miakatra ny lasantsy, miakatra ny corona. Mamelo ny corona 13. Zay, dia noho amin'izay toyana. Ino tsara le vavany eto miamako zay mihitsy le problème. Anisan'ny problemako zany. Tsy maintsy manao menace foana le roa. Hitanareo hoe nanaovana azy. Ino le menace? Fa zany ny fitondrana firenena e. Zany hoe ao anatin'ity fihetsika Ravalo ity dia tonga dia efa hitanao hoe comment il sera si jamais il sera demain président de Madagascar de nouveau. Ao anatin'ity fihetsiny ity tonga dia efa hitanao hoe na plus intelligent noho izy ary ianao dia mbola izy ny gesta ampianatra anao. Zay no natonga anahy naka an'ity hoe la mipoitra daholo amin'izay mitoetra ny Ravalomanana et je vais démontrer aux gens que Ravalomanana n'a pas changé. Ravalomanana n'a point changé. Voalohany indrindra aloha, za tsy manao zavatra personnel fa za fotsiny hoe milalanareo serasera. Zay le nampianariko anareo. Za tsy manao zavatra personnel ozy fa za fotsiny. C'est-à-dire, il est en train d'atténuer les faits. Il reconnaît. Milaza anareo fotsiny. Rehefa migaso amin'ny teny an'izay hoe tratram-bodiombo zao izy dia mijangajanga. Impiry anao zao nampirafy anahy? Indray mandeha fotsiny. Zay kosa ny kely fotsiny ny nalaiko teo e. Ohatran'izay manko le filozofia amin'izao fotoan'izao. Samy nanao ratsy ireo. Ozy le olona zay. Fa ny indray kely fotsiny. Tosa hoe ahoana hoa zany filozofia anareo zany? Any le ray kosa aloha kelikely fotsiny mio ny raha amin'ny ankiray. Zany hoe le misy io indray zany le verina indray zany le curseur de nullité. Dia eto indray zany profondeur de vol indray. Sy impact an'le vol zany hoe raha ohatra zany le ray nanao 17 dia ny ankiray zany 10 dia finy. Zany ve hoa le référence sa hoa? Zany hoe le ray zany nanao kely fotsiny nefa reconnaître revana hoe nanao. Nanodikodina sy ny karazana. Le ray nanao. Sao dia mba tsy mendrika amin'izany ny malagasy. Vao mainka izany azavaka amin'ny malagasy. Tsy nanao zavatra personnel ozy izy. Nefa izy any tsy malala. MBS appartient au couple Ravalomanana. Sinon à la famille Ravalomanana. Izy ny tompon'ny fanapahan-kevitra ao. No mety izy dia tsy mety aminy dia roa. Ok. Tsy nitraiter izy personnel hoe intérêt ho an'ny MBS na ho an'ala izy fa gaga fotsiny mena ty dia mitenenareo. Tsy misy za. Tsy intérêt amin'ny MBS ozy izy na ho an'ala izy. Zany natao hoe mensonge public. Lasa ataony hoe utilité publique indray zany le MBS. Nefa fantatra zao fa io manao promotion an-drangah. Amin'ny politika an-drangah. Io structure afa-an-drangah mamely ny Andry Rajoelina. Inona ny maha utilité publique an'izany?
Tsy mbola nahita hoe ka andeha ho any amin'ny MBS ka tsy mandoha vola. Hanao émission. Tsy mbola mahita hoe ka MBS misokatra ho an'ny rehetra. Raha Fleury Rakotomalala zao niditra ao amin'ny MBS tonga dia midy mivaravarana. Pourquoi? Parce que Fleury Rakotomalala ne sert pas Marc Ravalomanana. Oui, voilà. Dia tsy mahazo miditra any amin'ny MBS, donc tsy utilité publique io. Faza mampirevi. Za tsy manao zavatra personnel. Ay, za tsy manao zavatra personnel. Ay. Za fotsiny hoe milaganao serasera. Tsy mitraité izy personnel hoe intérêt ho an'ny MBS na ho an'any izy fa gaga fotsiny mila ty dia mikely anareo. Tsy misy zany ao anatin'ny Dizy io ny gaga fotsiny omena an'ilay izy. Fa any amin'izy ilay izy ny adresseny. Tsy any amin'ny PDG ny MBS. Tanareo an'izany le fait manipulateur an'le fiainga zany mody hoe vorina le mpanao gazety dia mampianatra hoe rôle la responsabilité, mais en fait ny tia natongavana any amin'ilay trano Ndrezileny nainy. intérêt ho an'ny MBS na ho an'any izy fa gaga fotsiny mila ty dia mikely anareo. Tsy misy zany ao anatin'ny fanajana lalàna état de droit afaka mirésilier ny contrat dia baina efa vita hoe fitoana fanarahana tao. Dia zay no mahatonga amin'ny teny tsara ny Io contrat de bail io anefany dia contrat entre Marc Ravalomanana Mera sy Marc Ravalomanana PDG ny MBS. Tokony ho fantatritsika malagasy zany. Raha mahavita mamoaka ny commune urbaine Antananarivo nisy procédure de comparaison, nisy procédure d'appel la manifestation d'intérêt nataon'ny Ravalomanana dia manaiky tanteraka hoe Marc Ravalomanana a raison. Fa moi je suis convaincu fa tsy nisy zany. Ny antony dia zao. Itoeran'io ny sy intéressé tamin'io Fleury Rakotomalala noho ny antony maro samihafa. Rehefa tonga nandondona taony tamin'izany andro dia hoe non, il y a de monsieur le maire amin'io fa efa ny Ravalomanana. Ary tsy za rery nidona amin'ny rindrina tamin'izany. Dia hoe fa ahoana ny mangy Ravalomanana an'io nefa ny commune tapitapoka eo sy installe tokoa ny MBS sy ny karazany. Tsy nisy consultation, pas d'affichage ianao hoe ahoana ity zany baina tsisy responsable logistique amin'ny commune. Ka izy ny débat lesika inona ary natao. Tandremo fa le reny mety ho filoham-pirenena. Dia lasa an'ilay izy. Tsisy appel à manifestation d'intérêt. Zany hoe manao offre ianao hoe io trano io dia ho fainay 4 millions par mois. Ny estimmanay taminazy tamin'io trano io tamin'izany teo amin'ny estimation anay zany teo amin'ny 2 millions ariary teo. Non, teo amin'ny 2 millions ariary teo ny estimation anay tamin'io. Tenenina anareo hoe tsy nisy appel la manifestation d'intérêt, tsy nisy comparaison ana offre atao. Fa izy ny débat de convention entre Marc Ravalomanana, maire d'Antananarivo, qui a été certainement signé par le PCA, président du conseil municipal. Parce que eo manko le manipulation l'izy tsy maintsy hoe manaiky ny conseiller municipaux zay vao afaka hoe miallouer ana bien immobilier ana olona privé. Ary le olona privé amin'io statut hafa indray zany ny Ravalomanana atao ambadika hoe izy indray ny MBS. Moi je suis curieux de voir hoe iza ny nanao siny amin'ny MBS dia iza ny nanao siny ho an'ny commune. Mbola verika anao zay teniko zay. En droit mihitsy ny commune manao rejet raha ohatra tsy nisy ary tsy respecté
zay procédure zay. Satria ça signifie abus. Ary ny tena marina raha azon'ny commune toriana ny olona rehetra nanao sonia an'izany satria tsy azonao atao mihitsy ny hoe sady juge ianao ny partout. Gadra ny olona tratran'izany. Satria misy mankaka ane any commune zany ao pendant 20 ans. Tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy hoe ary mengavanao ary naina mandretsy taona. Manaova ianao conférence de presse ary aseho ian'ny vahoaka ho fantatry ny vahoaka malagasy ohatrinona niofan'ny tao. Satria tsy ianao naina mifiksen'ny niofan'ny tao fa izy tamin'izy merana Antananarivo sy ny PCA tao tamin'izany. Mengavy ianao Andriamatonena. Avao hifantatry ny vahoaka ohatrinona ny convention tao. Nareo koa maka rehefa tenenina inona ny fionana tany septambra tao Iavoloha tsy avoakanareo. Zay malala e. Ary zay za matoa miteny an'izany amin'izao fotoan'izao hoe ohatrinona niofany tao dia fantatro. Fantatro niofany. Fa ho gadinareo hoe tena sao de droit tsara azony kosa zany e. Dia avereny jerena daholo amin'izay ny location reny magro reny tamin'ny chambre de commerce. Dia ho hitanareo daholo fa scandale ary scandale. Tiako tenenina aminareo hoe raha mieritreritra amin'izany andro Rajoelina somary karavalamana an'izany hideveloper ny fa ny firenenao. Aza mieritreritra an'izany taraiky ianao. Abeny tanàna, oraka ty, jereo tsara aloha. Zay no tonga hoe mahalala ianao, jereo tsara aloha iny atao hoe contrat de bail, denara. Efa mahay ianao dia fantatra tsara, azo atao sa tsy azo atao. Zay, hitanao zay. Mampianatra indray izy zay. Il n'est ni juriste, il n'a aucun parcours, ni formation. Fa manazava teo hoe zavatra amin'ny fanjakana io tsy maintsy misy procédure respectena. Nanjanona 20 ans ary io. Fa raha vao misy vice de procédure io tonga dia azo atakable. Ary pénal mihitsy ary. Zara nandro ty mahay an'izany. Pénal zany taka tia. Azo samborina mihitsy. Nareo rehetrarehetra conseillers municipaux ianao nanapa-kevitra an'io nanao sonia an'io. Sura ho afa noho ny hafetsena dia ny PCA nanao sonia. Ianara aloha. Zay zany nendraka zany eo. Io zany dia tena hoe tena tsisy mahasamihafa azy mianaka mihitsy ao. Les plus intelligents, les meilleurs. Haindry zalahy daholo ny zavatra rehetra. Ianao alohan'ny hatongavana eto mbola manontany olona hoe azo atao ve zany? Oui, ny fanjakana raha vao tsy respecté procédure ka na 30 ans après raha azo firenena. Satria izy bien immobilier. Patrimoine an'ilay commune ilay izy. Donc misy détournement d'affectation zany. Mahalala ianao, jereo tsara aloha iny atao hoe contrat de bail, denara. Efa mahay ianao dia fantatra tsara, azo atao sa tsy azo atao. Ary izy ianao nameny ty. Dia raha milaza koa ianao hoe atao usage personnel, zany miasa sa izany manao an'izy. Mampita vovombanao ny rôle izy ka raha manakatra. Hitanao zay. Zay no nahatonga anazy ny définir an'ilay hoe rôle sy responsabilité. Zangaozy izy no miasa hoe famille. Zay ilay teneniko anao hoe enjana ilay manipulation. Enjana. Fa raha tsy saina ianao dia voa. Fa izy ny tompon'ny MBS Ramsey. Zangano miasa eny ka maninona izy? Tsy haiko zany. Républicain inona loatra io Madagasikara antsika io. Zay no nahatonga nanoratra an'keo hoe des fois on doit faire semblant d'être idiot pour savoir et comprendre où vont les gens qui se croient malins.
Efa vita zay ny tamin'ny 2002 angara-valomanana ka ambakambakaina ny olona. Efa vita zay ny tamin'ny 2009 Randriamatoa Andry Rajoelina ka ambakambakainareo ny olona. Efa tsy periodin'ny Dezy Kapoaka intsony zao. Ary zay ny valiny hoe mihisatra amin'olona satria le malagasy tsy matoky an'ireo olona devant reo. Tena niandra hoe avitan'angon'olona ve? Ny RMDM mipasy fa ny présidence Ravalomanana no anaty RMDM no tsy tatin'ny olona. Raha olon-kafa ny filohan'ny RMDM nanaraka an'io ny malagasy. Tena miteny anareo marina amin'izany mihitsy raha olon-kafa ny filohan'ny RMDM nanaraka ny malagasy na izaho ary. Fa vao hoe Ravalomanana tonga dia nemotra ny olona. Tonga dia nemotra ny olona. Tsy ny Ravalomanana mihitsy ny idinan'ny malagasy eny an-dalambe. Zay no mampatonga ny olona mihisatra. Satria tsy matoky an'izany Ravalomanana izany ny malagasy. Veriko. Menara ozy izy. Eny fa zany. Zay ny tonga hoe mahalala ianao mijereo tsara aloha iny atao hoe contrat de bail, denara. Efa mahay ianao dia fantaka tsara azo atao sa tsy atao. Ary izy nameny ity. Dia raha milaza koa ianao hoe ataoko usage personnel, zany miasa io sa zany manao an'izy. Mampita vaovao manao ny rôle izy ka raha manakatona an'ity ianao. Dia tokony akatona daholo na ny RTF manao ny politika na ny TV Plus na ny. Hitanao zay. Zay le izy. Miainga tsara zany le manipulation rôle responsabilité. Dia hoe tsy tokony hafahafinareo mpanao gazety, tsy tokony hatahotra nareo hamoaka ny marina. Zany hoe ligeny, zay le teneko anatin'le causeny ianao zany. Impliqueny anatin'le causeny ianao. Dia raha vendrana ianao ka vasavasa, dia iny ianao fa tafiditra. Dia zao le izy. Eno tsara le frapony teo. Personnel, zany miasa io sa zany manao an'izy. Mampita vaovao manao ny rôle izy ka raha manakatona an'ity ianao. Dia tokony akatona daholo na ny RTF manao ny politika na ny TV Plus na ny. Misy soratra fanakatonana avy eo anatin'le courrier-ny. Manontany antsika. Misy soratra fanakatonana avy eo ao. Tsy misy ao tompoko. Fa hoe miala anareo. Tsy anjaran'ny commune ary Ravalomanana no manakatona ny MBS fa anjaran'ny ministère-ny culture. Ary le courrier tsy avy any amin'ny ministère-ny communication fa avy any amin'ny commune zay manala anao anatin'ny tranon'ny commune pour abus depuis et pendant 20 ans. Arrêtez et cessez de manipuler les gens. Efa vita hoa le periodin'ny Dezy Kapoaka tany amin'ny année 2000 ka hoe il suffit des mots hoe pissenlit sy ny karazana dia manipuler le vahoaka. Tsisy tena na iray ary. Tsisy tena nandray mbava raha hoe ary tsy manana droit. Il n'est pas plus nul que ça, naine, pour aller dire vous fermez, on ferme. La MBS. Nareo an'izany. Tsy menatra akory izy eo ny eo dia tonga dia mandanga. Tonga dia mandanga ary tonga dia laingana voakany amin'ny vahoaka. Dia raha ohatra ianao tsy mahay mandray an'le izy, dia iny ianao, zay nataoko anareo, mila mandinika tsara rehefa mianao ny tompom-panao politika tony. Mandanga tonga dia eo ny eo, tsy soratra ao nanday raha hoe on ferme la MBS. Le courrier, il vient du ministère, non, de la commune urbaine d'Antananarivo. Fa tsy avy any amin'ny ministère-ny communication. Ary tsisy mot ao na iray raha miteny hoe idina ny MBS. Inona ny mahasamihafa ny manipulation sy ny lainga amin'izay? Tsy misy.
forcé amin'inona ry jambaralay vao a. Ianao ve tapina amin'ny masonao ka tsy mahita hoe tsisy resaka atao hoe akatony. Niaingaina tany amin'ny rôle sy responsabilité amin'ny mpanao gazety ilay izy. Dia ahodina ny sain'ny mpanao gazety hoe aza miafafy nareo milaza marina, aza matahotra nareo. Kanefa ataon'ny ery servirany kaoziny ireto mpanao gazety. Aza mba tsisy sainao a, mialatsiny aminao ary zambaralay vao. Zay mahatonga ana miteny hoe à force de fréquenter les nuls, on devient nul aussi. Tsy menatra akory izy eo tena eo amasim-bahoaka eo manday. Hoe akatony, misy resaka an'izany ka eo e. Zany hoe, zao manko le stratégie. Ohatrany hoe victime foana zany le ry victime foana. Orbaina, miandry any dossier ny JIRAMA. Izay tokony engagement amin'ny TICO. Zao zany. Raha hitonantonana ianao ka hanao filoham-pirenena eo amin'ny devant-ko aniza. Tant que manana dossier ianao dia avokako. Zay, aleo zavo zay resaka zay. Mila olona madio, mila olona hendry, mila olona manana fanetretena ny firenena. Ampy zay ny aventure politique. Ampy zay. Ka raha mbola velonaina foana dia zay misy ao aketo. Za indray nanegosianao vola toy ny inona ara, tsy handray volany aminao mihitsy aho. Mialatsiny aho, za tsy voavidinao vola. Personnel, mizangano miasa zay zany manao an'izy. Mampita vovombanao andreo izy ka raha manakatona ny ty ianao. Dia tokony akatona daholo. Zay. Tsisy resaka fanakatona anao na andray ary. Tonga dia zay. Inona ny différence ny manipulation sy mensonge eto? Eo le resaka. Dia inona mahatonga loza hoe misatra be le tolona? Dia noho izay, langa sy mensonge planétaire zay. Mieritreritra ny ara-valomanana fa mbola voambakany amin'izany foana ny olona. Mieritreritra ny ara-valomanana hoe fa mbola vita amin'izany foana ny olona. Tsia. Dia noe amin'izay no menasy. Ahafahanareo malala hoe tsy niova ara-valomanana. Imaginez une seconde que c'est un président de la République qui parle à l'instant. Dia noe tsara. Na ny RTF, na ny politika, na ny TV Plus, na ny RNM, na ny TVM. Ianao zaka amin'izay tsy tafiditra ny politika. Ka ianao aza maty any maso fotsiny. Fantatra ianao fa hoe manan-katao na hoe mpandova, tsisy mpanan-karena ireo mpandova raha ty. Tsy haiko, inona ny idiran'izany? Inona ny idiran'izany? Miainga amin'ny menace eo zany a. Miainga amin'ny menace a. Ka ianao aza maty any maso fotsiny. Fantatra ianao fa hoe manan-katao na hoe mpandova, tsisy mpanan-karena ireo mpandova raha ty. Mividy lafo lany mpanerenany. Fa mividy lafo izy lany mban'ny arenany. Efa miomana zany n'aina. Fa raha sanatria raha valomanana ny tonga ny fitondrana, dia vita alarin'aina. Ialahy koa mitsefatsefaka ako. Zavatra tsy hainy lany lingilinginy lahy. Misy procédure respectena ty e. Rehefa manao an'izany eto hoe bail zany, na résiliation na bail zany, bail amfiteotika na trano koa ary. Ka ianao aza maty any maso fotsiny. Fantatra ianao fa hoe manan-katao na hoe mpandova, tsisy mpanan-karena ireo mpandova raha ty. Mividy lafo lany mpanerenany. Andreny tsara fa politika zao aloha mianga politika fa dia milingilingy zany tsay. Fa tsy vita teto fotsiny ty tanteranareo fahasahiana lehibe zany a. Fa hitantsika naovana azy. Fahasahiana tonga dia. Tanao zay le menace. Zay le menace. Fa tsy vita teto fotsiny ty tanteranareo fahasahiana lehibe zany a. Fa hitantsika naovana azy. Fahasahiana tonga dia tanakatony. Hoe zay dia tadavinao sao fa tsy zany atao rehetra am-tenenina ty dia hoe atao izy mba rehetra ny fiandroany. Zany. Tanareo zay. Menace ranoray.
voaka ny toetranao. Izy tsy fiday rien de tonga de henonareo tsara. Zay raha valomanana. C'est quelqu'un de primaire. Il ne sait pas se maîtriser. Il ne sait pas à l'instant où il parle, ouais, il prétend. Il vise la présidence. Tokony hisy comportement digne zany. Mbola tsy filoha ary ianao de efa menace olona. Ka mainka ianao fa filoha zany. De zay no tenenako anareo. Mihisatra be ny tolona satria olona ohatran'izany no mitarika ny tolona hitan'ny malagasy ao. Ambay ozy ny malagasy. Mialana akatsy de mialana akatsy de ambodepina. Miala amin'ny Hitler diditra amin'ny Mussolini. Azafady ozy ny malagasy reveo any ny lahy. Din'ny olona ny MBS lahy ataovy eo zay mampivoaka ny lahy ao. Tsy zany mihitsy ny ampidin'olona eny an-dalambe. Ary lizy tsisy resaka fanidiny. Fa sainao tonga de tanaka tony. Hoe zay de tadavinao so fa tsy zany ataonao tem-tenenina ty de hoe atao zay varaiky ny Androany. Zany de tena fa andana no azy Androany de amizay hitany. Zavatra tsy fanao mihitsy zany tsy miditra personnel ty aho. Zay no atao hoe honnêteté intellectuelle. Zay de olona mba zay lizy toko. Ay tao lizy. Zay no atao hoe honnêteté intellectuelle. Tanareo fa hafa ihany de izy kapoka. Oui, zay efa Fleury ny diso hoe. La zay efa manaratsy fotsiny Fleury. Zay manko le cause efa takany tondry zany batony zany no miresaka. Voilà. Honnêteté. Zay lizy ka rehefa tezitra de tsy maha-maîtriser an'le toetra tena izy tsony. De mivoaka le mahatakapa. On a été gouverné par des takapes. Ils sont deux. Tsy manaiky an'izay ianao de misy zany tsy miditra personnel ty aho. Zay no atao hoe honnêteté intellectuelle. Olona mba malala tsara ny tokony atao raha valimanana ny honnêteté intellectuelle de tokony tany depuis an'le signature an'le convention. Tsy tokony ianao no nahazo an'io trano io ary tsy tokony tao ny MBS mipetraka. Anao velomantsika menakavy fa zay zany le izy. Indraindray ilaina ny hoe il vaut mieux faire semblant d'être idiot pour comprendre où est-ce qu'ils vont, les gens qui se croient malins. Ohatran'izany tony raha valimanana tony. Ils se croient malins, mais seulement efa misy zany Fleury Rakotomalaly zany manazava ny saim-bahoaka hoe eo le olona de tsy mainatry manipuler, mais mettre en mensonge public. De alao anao adidy ry malagasy akama rehetrarehetra mba voadona le akamako de manao veloma atsika menakavy. Tsy andefa hira satria maika satria efa andro alina ihany zao efa amin'ny 10. Anao veloma anareo eto ambavaka le fianakaviana manana andrainy modimandry fantatra ny fitiavan'ny lovan'ny dadany. Tena mifankaty izy zany. Tena mifankaty be mihitsy. Ary fianakaviana tena unir zareo fa tsy hoe izy mianaka ihany mifankaty. Veloma daholo tompoko tain'Andriamanitra.